Mazava tompoko lasy tompoko vavy dia mbola akafarina indray no itsidihana ny tokantranontsika ary amin'izao takariva izao atao anatin'ny fandaharana mety toetry ny andro atrantsika ao anatin'ny antsoina hoe fararano isika amin'izao fotoana izao ao anatin'izay miampita tsikelikely makany amin'ny ririnina ifandimby zany ny mangatsika sy ny mafana ao anatin'izay fararano izay raha amin'izao tsika mena zao dia ny mafana indray aloha zany no ibantoerana zany hoe ny volonandro fahavaratra amin'iny apatelony avaratra ny nosy iny aloha ny tena mahazovana sy aty amin'ny avaratra tsinanana ny oram-baratra raha hoan'ny telo andro manaraka hojerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany zay toetry ny andro izay hoan'ny rapitso maraina dia misy ny zavotany afaritra sasasasany ny avoatany manontolo iny aorian'izay kosa dia ny masandro mibalika no mibantoerana raha toka misy tandrifondrahona amin'iny motsiraka atsinanany nosy rehetrarehetra iny mitolakandro kosa indray dia mbola misy ny orana tandrifondrahona mety arankotroko aty amin'ny faritra Sofia motsiraka Diana mitatrakely aty amin'ny ilany andrefan'ny savaty mahazo ny analanjirofa midina aty amin'ny faritra Atsinanana dia misy tandrifondrahona ihany koa mety arankotroko sy ny ilana sanany loatra mangory iny misy tandrifondrahona mitakariva aty amin'ny vadivavy fitovinany satria Atsinanana aty ifandimby zany ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa makasika ny vinavina ho an'ny maripana ary dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 7 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra Afoatany 3 ka hatramin'ny 3 eo ny motsiraka Atsinanana 9 ka hatramin'ny 3 ny motsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra kosa dia 30 degré Celsius aty Antsohihy sy Nosobelo no ahitana izay toeantsika ho an'ny tontolo andro ny talata ny takariva moa zany ny tena misongadina aloha fa misy orana tandrifondrahona hatrany mety arankotroka ny motsiraky ny faritra Sofia sy Diana misy orana tandrifondrahona ihany koa nefa ny faritra Savasy Analanjirofo somary mandrahondrahona mety anana tandrifondrahona ny takariva ny latsanany amoromanisy ohatra Matsiatra sy Fiorombe iny sy vadivavy ary fitovinany ifandimby hatrany ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa raha ny maripana ho an'ny talata dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 ny aty amin'ny avoatany ambony indrindra mafapana aty amin'ny motsiraka Atsinanana koa dia 9 ka hatramin'ny 30 eo izay maripana ambony indrindra izay 9 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefana mahatrany 30 ny ambony indrindra hitantsika zany aty Antsohihy hatrany amarana ny toetry ny andro ary dia ho an'ny alarobia misy hatrany tandrifondrahona kely aty amin'ny ilany Atsinanany amoromanisy ohatra Matsiatra aty mahazo ny faritra vadivavy aty mandrahondrahona mety arahany tandrifondrahona ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo iny misy tandrifondrahona mety arankotroka hatrany aloha ny takariva aty amin'ny motsiraky ny faritra Sofia sy ny Diana iny ary mitratrakely aty amin'ny ilany andrefan'ny faritra Savany akoatr'izay dia masoandro mibalika no ibantoerana raha ny maripana dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 hatrany ny aty amin'ny faritra Afoatany ambony indrindra izay mafapana 9 ka hatramin'ny 30 ihany koa ny motsiraka Atsinanana 9 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefan'ny nosy raha ny mafana indrindra kosa dia 30 degré Celsius ho an'ny Mahevatanana sy Antsohihy no ahitana izay dia makasitraka anao indray naraka izay hatramin'ny farany masanao hatrany moa tsy tsatra amin'ny miteny mba hitsidika ny page Facebook foibe famantarana ny toetry ny andro ao ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara ny Trankal www.meteomadagasikara.mg ary farany ny application mobile Météo Madagasikara officiel dia amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko